Ampitiavana ndray tompoky lasy tompoky avy ny tsidiana ny tokantranonao amty arivany atalata ity. Manasanao araka izany anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ny fisokafan'ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa tetsy amin'ny antenimieram-pirenena etsy Tsimbazaza mahakasika azy indrindra no entina aminao voalohany ao anatin'ity fanatetiana manaraka ity. Misokatra tamin'ny pomba ofisialy teny amin'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza androany hariva ny fivoriana ara-potoana faharoa ho an'ireo solombavambahoaka ny Madagasikara. Ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana taona 2024 no natao vaindohan-dresaka nandritra ity fivoriana ity. Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy filohan'ny antenimieram-pirenena no nanokatra ny fotoana. Miantso ny fitondrana mpanantanteraka ny filohan'ny antenimieram-pirenena mba hanatitra haingana izany volavolan-dalàna izany ahafahan'ireo solombavambahoaka manantanteraka ny asany. Raha irosana izao fivoriana izao isika dia mino sy matoky ahy fa tsika misoroka amin'ny fikatsahana izay soa ho an'ny firenena isika mianakavy amin'ny fandinihana ireo volavolan-dalàna voalahatra hodininy. Ho everantsika lalina ny amin'izany ary tsy hanaovana afambilany kely hifaharan'ny teti-pandrosoana hatao eto amin'ny firenena ny volavolan-dalàna momba ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona ho avy. Alaintsika andavany sy alaintsika antsakany tokoa izany mba tsy hisy ahatsiaro ho tany aotrandrina eo amin'ny fiahinana ny hoentimanina ny tetikasa mpandrosoana isam-paritra. Mampandrosoana mirindra sy mahomby mantsy-pokatsahana ho an'ireo faritra ety eto amin'ny nosy ary hikatsika fatratra izany tsika solombavambahoaka tsirairay satria izany no fidianan'ny vahoaka antsika isorotena azy. Fanosongatana tao anatin'ny lahateny filohan'ny antenimieram-pirenena ihany koa ny mahazava-dehibe ny soatoavina malagasy dia ny fitoniana ary ny fihavanam-pirenena. Anandraikitra lehibe amin'ny isian'ny fitoniana eto amin'ny firenena isika mpanao politika mba ahazoana miatrika amin'ny ampahombiazana ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Koa mbola velintsika impito mandeha fotrona izay rehetra mampizarazara fa tsy izany fa fifankatiavana, fihavanana, firaisan-kina no ilain'ny vaninandro sy ny toe-java-misy eto amin'ny firenena. Fihavanana malagasy, fampihavanam-pirenena. Tsy teny foana akory zany fa soro-dala-kobana mihitsy atoana ny fanarenam-pirenena. Manana 10 andro ireo solombavambahoaka andinihan'ireo volavolan-dalàna maro samihafa.